mibaribary amin'izao fametram-pialany ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola izao ny tsy fifankazoan-kevitra teo amin'ny fitondrana raha ny hevitry Serge Razafy Mahova mpandimika ny fiainam-pirenena no marihana fa mifanindry amin'ny andro ny voan'ny vola vaovao ihany koa ny fanambarana nataon'ny ministra izay nambetra mpialana. Ny ministry ny finance génial zany no ataontsika hoe nametraka fitantanana amrindra na hoe gestion avec rigueur zany membre sasany amin'ny gouvernement tao mitady hanao afindrafindrao balle kabosy ka mino fa misy fiantraikany io amin'ny lafiny fifandraisantsika amin'ny mpamatsy vola amin'ny lafiny fitantanana amin'ny ankapobeny de izy zany ataontsika hoe le rigueur budgétaire napetrany mitondra fifatikisana tany ivelany ny zavatra hita zao de ivoana tanteraka ave zany ny fitantanana amin'ny volam-panjakana satria misy zavatra maromaro zany tokony jerevantsika androany mivoaka ny vola vaovao androany izy manapa-kevitra ny ala ampabemaso misy dikany zay satria misy resaka mandeha hoe firenena roa na telo tany natota io vola vaovao io tsy fanao zany eran'ny sorotolo zao na any amina toerana ray ihany ny fanaovana azy afana manana contrôle ny masse monétaire zany zay natota vaovao ray aloha zay hoe ny fanandrify am'izay lafiny arakiray mampieritreritra koa voatsy noentin'ny filoham-pirenena iny izy tany amin'ny CBI Chine sy CBI Afrique du Sud sy tamin'ny fionana tamin'ny filoham-pirenena frantsay de fa mazava zany tsy fifankazahoana tao